mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahalamirahabantsika riavako malala tratra ity talata fa 19 ny volana may ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny bokin'ny Samuela voalohany. Samuela voalohany toko 2:4 ka hatramin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fanofanahin'i Jehovah efa niala tamin'i Saoly ary nisy fanahy ratsy avy tany amin'i Jehovah nampatahotra azy. Ary hoy ny mpanompon'i Saoly taminy: indro ankehitriny misy fanahy ratsy avy amin'Andriamanitra mampatahotra anao. Aoka ny tomponay ankehitriny handidy anay mpanomponao izay eto anatrehanao dia hitady olona mahay mitendry olo-kanga izahay, ary rehefa misy fanahy ratsy avy any amin'Andriamanitra tonga aminao dia hitendry amin'ny tanana izy ka dia ho tsara ihany ianao. Ary hoy Saoly tamin'ny mpanompony: mizahary olona iray mahay mitendry tsara ka ento ity amiko. Dia namaly ny anankiray tamin'ny zatoviny ka nanao hoe: indro ny anankiray amin'ny zanaky Jese Betlehemita no hitako mahay mitendry, sady lehilahy mahery sy mpanafika izy ary mahay mandahan-teny sy lehilahy tsara tarehy, ary Jehovah momba azy. Ary Saoly dia naniraka tany amin'ny Jese ka nanao hoe: irao makaty amiko Davida zanakao izay miandry. Ary Jese naka mofo tokony ho zakan'ny boriky iray sy divay iray sy ny hoditra sy zanak'osy ka nampitondrainy an'i Davida zanany ho an'i Saoly ireo. Ary Davida tonga tany amin'ny Saoly ka nitoetra teo anatreny, ary tia indrindra izy ka dia tonga mpitondra ny fediny. Ary Saoly naniraka tany amin'ny Jese ka nanao hoe: masiny ianao avy aloha Davida hitoetra eto anatrehako fa efa mahita fity amiko izy. Ary raha nisy fanahy avy tany amin'Andriamanitra tonga tao amin'ny Saoly dia noraisin'i Davida ny lokanga ka notendren'ny tanany ka dia velombelona sady nanaritra Saoly ary ny fanahy ratsy niala taminy. Ry iray masino, manomasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Ity tantara ity afaka malala dia maneho ny zavatra nitranga tamin'ny faraparan'ny fanjakan'ny Saoly. Davida izay fantatsika fa zanaky Jese dia efa nosorana mpanjaka tamin'ny vanim-potoana io. Nitranga dia narary Saoly. Raha toa ka jerena ilay karazana aretin'ny Saoly dia mampizara be ireo mpivaofy na ireo exégètes, ireo mpandinika ny bokin'ny Samuela voalohany. Lay hoe fanahy ratsy avy tamin'i Jehovah dia mazava ho azy tsy iombona ny rehetra, satria fantatsika fa tsy misy zavatra mivoaka avy ao amin'Andriamanitra ka ratsy. Andriamanitra dia tsy misy fanahy ratsy mivoaka avy ao amin'Andriamanitra, mazava zany marina amin'ny Baibolina manontolo. Ao anatin'ny fianarana no antsoina hoe fotom-pinoana dia mazava tsara fa tsy misy Andriamanitra dia tsara, ary izay ataon'Andriamanitra dia tsara, izay mivoaka avy ao amin'Andriamanitra dia tsara. Noho izany dia ilay teny hoe nisy fanahy avy amin'i Jehovah, fanahy ratsy avy tamin'i Jehovah dia tsy de midika loatra hoe sanatria fanahy satanika, sanatria ny vava, tsy zany. Ao amin'Andriamanitra tsy misy an'izany mihitsy. Tsisy raha tsisy fanahy tahaka izany mivoaka avy amin'Andriamanitra. Fa rehefa fakafakaina ilay teny dia mazava tsy hoe fanahy ratsy amin'izay mety ho eritreretan'ny olombelona azy, fa karazana aretina fanahy mélancolique, hoy ny teny frantsay zany ilay fanahy izay nandika anazy amin'ny teny hébreu dia ny hoe toy ny fanahy, karazana fanahy mampalahelohelo, mampitanondrika, fanahy mampatahotra. Izay ilay karazana aretina nahazo an'i Saoly. Raha jerena amin'izao andro ianantsika izao zany amin'izao taonjato ianantsika izao dia karazan-drazana dépression nerveuse,
lay anahazo any Saoly voany antsony hoe dépression nerveuse zany Saoly eto. Ny sasany a mpanao fitenin'ny sasany a de manondro mihitsy hoe karazan-drazana schizophrène ny Saoly na voany antsoina hoe schizophrenie ny fisehon'lay tantara rehetra aty aorianany Saoly aty aoriana zany a de maneho fa tahatahaky ny hoe tratra ny antsoina hoe schizophrenie Saoly zany areti-tsaina mihitsy lay nahazo any Saoly eto. Aretin'zay nateraky ny mety ho lafin-javatra maro tao amin'ny fiainany. Tsy tena hoe karazana fanahy loatra izay hoe nanao herisetra taminy Andriamanitra ka dia nanjary nampiditra fanahy ratsy tao aminy, tsy de tena zay loatra lay izy araka ny volazantsika teo. No zany dia tsy hijanona eo am'izay karazana aretin'ny Saoly tsika, tsy hijanona koa eo am'izay hoe fanahy inona ny tao amin'ny Saoly, tsy zay loatra, tsy zay ny zava-dehibe, fa ny zava-dehibe de ny hoe inona no fitaovana nentin'Andriamanitra, na inona ny fitaovana noentin'ny Baiboly nanasitrana zany karazana aretina nentina azo any Saoly zany na mety mahazo any Saoly. Dia roa no asehon'ny testamenta taloha eto, mazava roa no asehon'ny testamenta taloha eto. Voalohany any dia rehefa tratran'lay ataontsika hoe dépression nerveuse zany i Saoly eto, na mety ho karazan-drazana schizophrenie mihitsy Saoly eto, de zava-dehibe ny nentsona ny Davida zanaky Jese. Ny mpanompo ny Saoly zany no tena manao hoe aleo ianao entsoina olona izay afaka hiteny zava-maneno. Dia hoy ny andininy fa valo ambin'ny folo hoe de tonga avany ny zanaky Jese Betlehemita, Davida io zany, lehilahy mahery, mpanafika, mahay mandahateny, tsara tarehy ary Jehova momba azy. Zany hoe anankiray zay manampy manasitrana ny olona ny fifaneraserana amin'ny olona salama tahaka any Davida, salama ara-panahy, olona nombany Jehova, salama ara-panahy, salama ara-batana, tomady, tsara tarehy ara moa zany, ary mahery, manana mahery, tena hoe mahery de lafiny psychologique, olona mitombona tsara ny saina. Davida zany hoe dia olona manana équilibre tsara, olona manana équilibre ara-panahy, momba azy Andriamanitra amin'ny lafiny ara-panahy spirituel, olona manana équilibre na olona mitombona tsara ara-batana, salama, tsara tarehy, olona koa nefa ny manana équilibre tsara ara-tsaina, mahery. Ary dia zany no nifanerasera tamin'ny Saoly, ary mitondra fanasitranana ny fifaneraserana amina fiarahamonina na olona salama tsara. Rehefa misy olona zany laha zay nitsorona azo andikana azy, raha misy olona zay mety ho manana dépression, mety ho mandalo fikorotanana ara-tsaina, dia ilaina ny ampifaneraserana amin'ny olona manana zany ataontsika hoe rafitsaina milamina tsara, olona salama tsara, olona manana équilibre, mitondra fahasalamana ao antsika ny mifanerasera amina olona zay manana équilibre tsara, hoe manana fiainam-panahy mitoetra tsara, manana fahasalamana ara-batana mitoetra tsara, ary manana saina mazava tsara, afaka miresaka. Ary io fantatry ny siansa vanim-potoana ankehitriny mihitsy lay atao hoe thérapie de la communication, na ny psychothérapie relationnelle, na ny ataontsika hoe thérapie par la relation d'aide. Zany rehetrany dia ao anatin'izany antsika hoe communication zany non violente la CNV. Renretreny dia karazana hoe fanasitranana amin'ny alalan'ny fifandraisana, ary zay mihitsy no asehon'ny Baiboly eto, hoe nila olona afaka nisokatra sy ny resaka hatramin'ny tsara Saoly, olona mitombona ara-tsaina tsara, mitombona ara-panahy tsara no niresaka tamin'ny Saoly de nitondra fanasitranana ho azy. Zava-dehibe ry afaka zany toetra zany, fantatritsika ankehitriny zany ho an'ny olona ankehitriny de fantatritsika zany, satria tsika manao psychologie, satria tsika miresaka psychologie de fantatsika tsara ny anjara toerana antsoina hoe communication, na ny ataontsika hoe ny psychothérapie relationnelle, hoe mitondra fanasitranana inge, ny teny mamy.
ary fatatsika ny dika rehefa mitenitsika manao hoe thérapie par la relation d'aide hoe lay fanasitranana amy lalàna fifandraisana sy fifanohanana de zava-dehibe ny ataotsika hoe ny fiainona écoute active anao amy teny frantsay lay fiainona lay fanajana ilay fahatsaram-panà lay empathie lay fahatsaram-panà lay fisokafana le fiezahana iaino fiezahana aka ny toeran'lay olona mihitsy azy ao amy testamenta vaovao de tena mazava mihitsy io paoly manazava amin'io kolosianina toko fahatelo manomboka ramidiny faharoambiny folo romanina toko faharoambiny folo efesianina de anazavany hatrany amy galatianina azy de anazavany paoly mihitsy ny hoe aoky anareo mba halemy fanahy aoky anareo mba niteny lokon'ny vavanareo mamsira aoka niteny lokon'ny vavanareo mba tsy andratra fa aoka ifankaty aoka hitondra fanasitranana mihitsy azy zany hoe ny fiainana kristianina de zao fiainana toy ny fifandraisana kristianina de fifandraisana salama fifandraisana mitondra fanasitranana ho an'ny hafa zany tokony ho kristianina raha ohatra ka kristianina no mitratrevatreva mandratra olona manao teny mahery tsy malala mialatsiny manao teny mahery tsy mitsinjo ny fahalemeny hafa de manjary fifandraisana mikorotana ka miteraka aretina ary io no fampitezana rehefa ko malala hoe zava-dehibe inge amin'ny fotoana sasany a ny ifantenanao ny olona mifanerasera aminao hoe olona mitombona tsara paoly moa de fa nanafatra mihitsy manao hoe aza de mandany andro miresaka amin'ny olona zay tsy manana afa-tsy fomba fijery mihiba ka mandeha mitety trano mandeha mifosa miraharany an'ny hafa mola zainy paoly teo satria manjary manimba ny fahasalaman'ny saina sy ny fanahy zava-dehibe zany alay hoe enao kristianina dia enao amba mifidy ny olona ifandraisanao indrindra rehefa ao anatin'zay atao hoe fikorotana-tsaina satria mety mahazo ny olombelona mihitsy ndraindrainy hoe malahelo tsy fantatra fotsiny eo mitebiteby tsy fantatra ny antony matahotra zavatra tsy tena fantatra mazava ny antony mety mandalo an'zany ny olombelona satria novo izy de rehefa tody zany anao de zao mba afanteny ny olona mitoninao ao ana ny olona resahanao dia ny olona ifanerasareo de ny olona mazava saina ny olona afaka iainao anao ny olona afaka zay hifanampy aminao fa tsy ny olona hoe anakivy anao i olona hitondra zavatra manimba sy manakirotana ny sainao ndray ary zany tokony zay ny voalohany fa ny faharoa koa de ny kristiana koa tokony hovaolana ho an'ny hafa tsy hoe mifidy olona ifaneraserana ihany ny kristianina amin'ny fotoana sasany fa izao koa enao koa kristianina de zao ny fifandraisanao amin'ny olona de fifandraisana tokony ho salama satria raha misy tokony olona en équilibre na olona mitombona tsara mihitsy hoe salama ara-batana salama ara-tsaina salama ara-panahy tahaka ny davida de ny kristianina iny moa dika ny tenin'ny Jesoa hoe fedanana nomeko anareo raha misy zany olona mpitondra fetanana de ny kristianina de tokony ho fanasitranana ho an'ireo zay olona manana korota-tsaina na olona manana tahotra drandray tebiteby reo ny antony tsy fantatra de mazava zany zay ravako malala vahaolana voalohany zay oentiny soatra masina ho an'ny Saoly eto vahaolana voalohany oentiny soatra masina ho atsika koa na ho an'ny fiarahamonina de zao ny kristianina de zao mpitondra filaminana sy fiadanana ao anatin'ny fikorotanana sy ny tebiteby sy ny tahotra de ny kristianina mpitondra fiadanana tahaka ny davida fa ny faharoa de zao inona fitaovana nampiasain'ny davida akoatran'zay efa teny aminy akoatran'zay efa nomen'Andriamanitra azy de ny talentany akoatran'zay tsy nangatahan'ny davida fa ananany davida fotsiny nomen'Andriamanitra azy lay fahatonina lay fiainam-panahy de zao nisy koa nefa zavatra nananany davida manokana ka nampiasainy talenta de zao ny zava-maneno lay hoe lokangito dia tsy de tena mitovy am'lay lokanga atsika malagasy loatra fa karazana kitara lehibe na valiha lehibe zay izy arpa ny filaza azy zavatra tendrena zany izy io matetika ny salama dia tendrena amin'ny arpa na amin'ny valio na io lokanga io dia eto de narary zany Saoly dia mena olona tony tsara izy nanasitrana azy le fifandraisana tamina olona milamina tsara fa ny faharoa de zao nanasitrana azy koa ny mozika zava-dehibe avako zany eto ny hoe fanasitranana amin'ny alalan'ny mozika ny siansa am'izao atonjato ianantsika zao de efa
misy zava-pahalalana manokana antsoina hoe musicothérapie izay be de be ny université matanjaka eran-tany any frantsa be de be any Nantes ohatra dia misy master manokana momba ny hatramy doctorat raha tsy diso momba ny musicothérapie ary azo atao any ligne tsara io ny any États-Unis be de be mihitsy io ataontsika hoe musicothérapie zavatra voaporo zavatra scientifique io fa tsy hoe zavatra foroporonosaina fotsiny ary diplôma na fari-pahalalana na fahalalana zay iraisan'ny tany mandroso isan-karazany dia ao anatiny antsoina hoe musicothérapie dia misy karazany anakiroa misy antsoina hoe musicothérapie active zany hoe le olona zany ampirainao na ataonao mamorona tononkirana mandray anjara mihitsy le olona zay mila sitranina amin'ny mozika fa misy kosa ny musicothérapie réceptive le hoe musicothérapie réceptive de hoe le olona ndray zany sitranina dia mihaino mozika izy mandray izy zany misy mitendry mozika asa piano na mety ohatra hoe saxophone zavatra zay manasitrana lay korotan-tsaina ao am'lay olona eto any de tsy misy valaka am'izay mihitsy no mitranga tamy Saoly musicothérapie réceptive zany no natao amy Paoly io raha amy Saoly io raha jerena amin'ny tontolo iainantsika avy am-potoana ankehitriny no sitranina taminy alalan'ny mozika afako zava-dehibe zany ny anjara toerana antsoina mozika raha izany azo ilazana azy ary tsika sendrasendra akory raha ohatra ka ny protestanta de tena nanao zava-dehibeny ataontsika hoe ny mozika klasika ny protestanta no isan'ny ataontsika hoe nampivelatra be mihitsy ny ataontsika hoe ny mozika klasika na farafakeliny aza reo feo efatra ao anatin'ny hira de ny protestanta no nivoy azy ny mozika protestanta de azo lazaina hoe mozika ao anatin'lay fréquence zay mampapisy fahatonina ny ataontsika hoe reo olona havanana rehetra amy mozika reo ataontsika hoe ingénieur na son zany na feo dia mahafantatra tsara mihitsy fa misy onjam-peo zay mampisy fahatonina amin'ny mozika tsy le feo an'le mozika iny eo fa lay onjam-peo alefan'lay mozika ary misy karazana onjam-peo tena mampisy fahatonina ny atodohan'ny olombelona mantsy fantatry ny mpandinika ny atodoha rehetra fantatry ny siansa rehetra fa io atodohantsika io dia misy onja zay miainany ao ny zava-boary rehetra mihitsy moa misy an'zany ny tany aza fantatsika fa voaingana kely ny nazano namoaka publication hoe ny tany hatram'izay dia manana onja valo heritra na fito heritra raha tsy diso valo heritra eo fa zao tsika miresaka zao dia lasa mitombo io fréquence any tany io ka manjary mampisy korotana eo amin'ny fiainan'ny olombelona mampisy dépression vao publication navoakany voatsela koa zay vao navoakany naza ary miteraka korotan-tsaina ao anatin'io le eto de tsy mifaralavitra am'zany mihitsy no aseho amin'ny baiboly ny fréquence ny mozika na ny onjam-peon'ny mozika amin'ny ankapobeny zay iraisan'ny olombelona fa tsara mahasalama de 432 hertz ny sasany manao hoe 440 hertz ny mozika ny fikaroana nataon'ny nazi publication mazava tsara io dia ny nazi zany de namoaka zay mandraka ankehitriny ny ampiasaina eto amboniny tany de 440 hertz io elanelana valo hertz 8 hertz ny elanelan'ny 432 izay mifanitsy tsara amy fréquence ny zava-boary zavatra scientifique mihitsy izy io tsy hoe zavatra foroporonosaina akory dia lay valo hertz io tena misy dikany mihitsy ho andreo mpandinika nataontsika hoe fréquence ny olombelona avelatsika any fa somary teknika lay izy fa izao zay tsara fantatry ny mpinitra fa ko malala de ny hoe ny mozika am-piangonana dia tokony mozika izay mampisy fahatonina fa tsy mozika miteraka korotan-tsaina akory tokony mozika am-piangonana ny zava-maneno atao am-piangonana ny zava-maneno enon'ny mpino de tokony zava-maneno izay na mozika ao anatin'lay onjam-peo mampisy fahatonina
lay manasitrana tahak'izay mozika ny enoiny Saoly teo, tahaka ny mozika ny Davida, tahaka ny fréquence ny mozika ny Davida. Fa satria tsy ny fréquence ny zava-maneno ndre tsy akory tahaka ny fréquence ny zay nitendreny Davida telo, fa misy mozika mihitsy zay miteraka korotan-tsaina indray, miteraka fihetsehany nofo, miteraka fihetsehany ny vatana, miteraka fihetsehany filana. Be de be ny mozika tahaka zany. Tsy de le karazany le zava-maneno loatra hoe any gitara tsy mety, misy fotoana ny gitara ao anatin'lay fréquence mety tsara, tsy hoe ny piano de tsara, tsy fa misy fotoana lay piano mety lay zavatra tendrena mety miteraka fikorontanan-tsaina, fa lay fréquence n'lay izy lay zavatra ampiasaina mihitsy zany de mety miteraka mozika ny filan'ny nofo, mozika miteraka herisetra, mozika ny pitsomy. Ary zay mahatonga ny Saoly Paoly ndray mandeha niteny manao hoe raha ohatra mipitendry lakoraona any amin'ny tafika ka mitendry mivelona angorona tsy mitaona amin'ny fandresena de manjary resiny miaramila. De tahak'izany koa ao anatin'ny fiangonana io dia tokony mozika izay mampivavaka, fa tsy le hoe mozika mampisy fihetsiketsehany iny akory, ndraindray afangaron'ny olona lay mozika ny nofo zay miteraka fivoahana anaty vatan'ny olona any, misy karazana hormone tahaka ny hoe dopamine, adrénaline izay ndraindray mampetsiketsika ny nofo, mampetsiketsika ny vatana, manaitaitra ny saina, de heverin'ny olona fa iny le hoe aim-panahy, tsisy ny aim-panahy tsisy ifandraisany amin'ny adrénaline mihitsy. Fa mety azon'ny olona ataony manana adrénaline rehefa mitsambikiny ery amin'ny toerana avo be ery izy, de toy ny fa tsy reny ny aim-panahy, ny aim-panahy zavatra hafa mihitsy. Fa ndraindray ny fiheveran'ny olona reny mozika mitabataba be reny manjary fihetsiketsehina zay mahatonga ny adrénaline ivoaka ao anatin'ny vatan'ny olona, de averin'ny olona hoe zay ny aim-panahy, ka tokony hitandrina. Ny mozika am-piangonana zany dia izay tendreny Davida eto, lay mozika mampisy fahatoniana, manasitrana, manala lay tebiteby rehefa hoe avy niaino mozika am-piangonana ianao, avy niaino hira am-piangonana ianao de zao injay fasitrana. Hoy ny filazan'ny Saotra masina eto hoe niala le fanahy ratsy, niala le fanahy ratsy, ndraindray mantsy eritreretonina foana mandrakariva hoe lay hoe ny asa sy fampahirezana ihany, reny ihany ny tena manasitrana. Iny ny asa sy fampahirezana eo, hoe ny toriteny, eny ny toriteny mandroaka ny asan'ny fanahy ratsy. Fa izao koa ny mozika koa de tena manatoerana ao anatin'ny fiangonana, ary reny tokony iomanana ao anatiny zany ataony hoe fitaovam-pivavahana zany, ny mozika tendrena de mozika zay manala lay tebiteby, manala lay tenentsika hoe le esprit mélancolique, lay fanahy miteraka lahelo, lay fanahy miteraka ratram-po, lay fanahy miteraka korotana, lay fanahy miteraka tahotra, afaka malala zava-dehibe zany. Engane ho tsapanao ara, engane ianao amin'ny fiainan'ny fiarahamonina de olona mpitondra vahaolana amin'ny fifandraisana, ary engane ianao olona ho tia koa tia zava-maneno, zava-dehibe ny fanananao zava-maneno. Ndray mandeha nisy publication kely ndray momba ny MP3 hoe aza de tia miaino MP3 loatra, aza de tia miaino MP3 loatra, fa ndraindray tsy aritra moa zany, tokony hoe le format wave iny no enona, satria misy karazana onjam-peo izay tapahany MP3 de tsy tena reno tsara lay fahatoniana hoentiny lay mozika, lay zava-maneno. Afaka malala mizara zany miaino hira-pivavahana, mizara miaino feonkira-pivavahana, na miaino mozika klasika misy fahatoniana, mampisy fifaliana, mampisy fisokafana. Ary rehefa malahelo anao de aza miaino mozika misy mampalahelo, satria manjary tsy mety rehefa anatin'ny fifaliana anao mety miaino mozika somary misy mangingina tsy maninona. Engany afaka malala ny kristiana de zao kristiana tia zava-maneno tony mampivavaka. Ivavaka asika, tompo am'saonanao zahay noho ny amin'ny atsapanay fa izahay de fanasitranana ho an'ny hafa. Ny fifandraisana salama de mitondra fanasitranana sy fahasalamana ho an'ny hafa, ary vahaolana ao anatin'ny korotan-tsaina sy ny korotam-piarahamonina ny fiadanam-po entin'ny kristiana hoentinay. Vavaka izay tompo,
mba olona mpitondra fiadanana sy fahatoniana amin'ireo zay manana tebiteby, amin'ireo zay manana korotan-tsaina sy korotam-panahy, de ampianaro zay mba ho vahaolana ho azy reny hitondra fiadanana. Mivavaka izay tompo, anao zava-dehibe ny zava-maneno, ny mozika renesin'ny sofinay, anao zava-dehibe ny fanomezam-boninahitra ny anaranao anatin'ny fahatoniana, ataovy mahay midera anao anatin'ny zava-maneno tsofina sy tendrena izay anomezam-boninahitra ny anaranao, de zava-maneno zay mitondra fiadanana, mitondra fifaliana. Atenatena ny herinandro zay tompo, de ampahirezo anohy ny azakazaka amin'ny fanompona anao ao anatin'ny fifaliana, ao anatin'ny fanantenana, ka am'izay rehetra hitondranao anay am'ty herinandro ty dia feno ny fahasoavanao zahay. Akatoky ny fotoana ny andro fiakarana zay dia atsiaro ny fiakaranao Jesoa tany an-danitra izay nifonanao anay eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra, de mitoera tompo amin'ny alalan'ny fanao masina ty anatinay ahatsiarovanay fa Andriamanitra velona ianao ary mifona ao anay mandrakariva eo anatrehany ray, de mitoera tompo amin'ny tokantranonay sy amin'ny asanay, amin'ny anaranao Jesoa nanaovanay zany vavaka izany. Amen.